fiarahamonina malagasy mila fanarenana aingana. Olana mahazo malagasy fositra ireo mpitondra sy ireo député maro anisa. Fifidianana penitana manontolo ny fifidianana amin'ny komina telo. Ny vorony katotrano tety Ambohimanambola io tolakandro io, ireo filohan'ny antoko politika mitovy fomba fijery. Fivoriana tsy azon'ny mpanao gazety natrehana, voateny ampidirana dia efa voaroka. Ny raharam-pirenena no lahadinika tety raha ny fanadiadiana. Maro ireo endrika tsy dia voatazana tety an-toerana. Navaivay ny faneho-kevitra mahakasika ny raharam-pirenena tato ato. Miantso ny famondronan-kery ho fikaroham-baolana ho an'ny firenena. Ireo antoko mitovy hevitra manohitra ny fomba fitantanana ny firenena ankehitriny. Tsy ireo mpanao politika ihany no mamondry kery hikaroka vaolana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, fa eo ihany koa ireo sendika. Ho an'ny androany moa dia tsy nisy nipika ny resaka ka andrasana ny fivoaram-baovao. Niseho tamin'ny endriny maro ny osika sy alabato ary tsy fahatomombanana samihafa nandritra ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsa ny tanàna ka nitarika tamin'ny fanafoanana vato tamina birao fandatsambato samihafa teto Antananarivo renivohitra raha nitatitra nataon'ny fitsarana misana ny ady ato amin'ny fanjakana androany. Isan'izany ny fitsinjarana isambato tsy mitovy, ny fisiana tovana tamin'ny lisitry ny mpifidy tsy voamarina, ny fampiasana zandary ny fidy kanefa tsy ao anaty lisitra ary ny tsy fisiany ny tovatsony ny mpifidy tao amina lisitra fanamarinana. Raha tao amin'ny birao fandatsambato laharana fa 170 1 7 1 EPP Ambota efitra fa sivy commune Antananarivo renivohitra manokana. Na dia ny fanandrify avokoa aza ireo antotanisa rehetra noraiketina dia hita fa misy takosina ny isambato ny lisitra fa 7. Raha 450 izany dia novaina 450 sy 100. Satria raha teo dia hita avy amin'ny fitsirihana fa ny 100 tamin'ireo taratasy datsabato dia miavaka noho izy ireo no sy niavin'olona hafa noho ireo voatendry ho amin'izany. Satria izany dia nahafahan'ny fitsarana namaritra fa 450 tokoa ny isambato azon'io lisitra io fa novaina ho 450 sy 100. Satria nahitana tranga mitovy amin'izany koa ny tao amin'ny birao fandatsaham-bato laharana fa 170 1 50 sy 100 170 CEG nanisana efitra fa 150 commune Antananarivo renivohitra ka nahafahan'ny fitsarana namerina ho 70 fa tsy 70 ny isambato azon'ny lisitra fa 7. Satria raha ny tao amin'ny birao fandatsaham-bato laharana fa 170 1 EPP Ouest Ambozanahary efitra voalohany io manokana dia zandary misa 520 mpamitahiraka vonjimaika manana taratasy fanirahana ara-dalàna fa kosa tsy misoratra ho isan'ireo mpifidy tao amin'ny fari-pifidianana Antananarivo renivohitra no voakasika ireo tovana ireo. Komina telo eto amin'ny faritany Antananarivo ihany koa no tsy maintsy averina manontolo ny fifidianana noho ny olana samihafa. Foanana manontolo ny raha-pifidianana tao amin'ny fari-piadidiny komina Morarano, distrika Anarivomamo, komina Masindray, distrika Soavinandrina sy komina Antanety-Be, distrika Soavinandrina. Andininy fahaefatra, didina ny famerenana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsy ny tanàna ao amin'ny fari-piadidiny komina Morarano, distrika Anarivomamo, distrika Masindray, distrika Anarivomamo, komina Masindray, distrika Soavinandrina sy komina Antanety-Be, distrika Soavinandrina.
tsy nivoana firy tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seneny vokatra navoaka ny tafandroany tsy karitra kosa ny fisina fanovana voka-pifidianana atao amin'ny komina talatavolonondry raha resy teny amin'ny seneny kandidatima vokatry ny osika nampiasan'ny kandida mpanjakana tamin'ny vokatra vonjimaika dia tafavoaka mpandresy kosa tamin'ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny tafy io maraina io. Komina talata volonondry bentanana Rakotondrazaka tokony iaina mampionina tiako i Madagasikara. Mpanolo-tsaina 7 telo tiako i Madagasikara, 3 i Vara, iray fivoy. Ny voalohanteny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe satria nandresany marina. Izay ny angamba ny azoko tenenina. Tsy niova tamin'ny voka-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny fa mbola nitarika arivo fidy tantana ny tanàna n'Antananarivo ny PDS teo aloha ary Lala Ramanantsoa. 5 ireo toerana ho an'ireo mpikambana ho filan-kefim-pitantanana sy mpanolo-tsain'ny tanàna sy kominaly ho an'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Nahazo toerana 20 ny tiako i Madagasikara tamin'izany. 5 ny toeran'ny mpanolo-tsaina. Ny indépendant i Arivo Mandroso nahazo toerana 2. Ny Tia Tanindrazana nahazo toerana 7. Ny RTM nahazo toerana 2. Ny tiako Madagasikara nahazo toerana 20. Ny indépendant Monjaroindefo Zafitsimivalo tsy nahazo toerana na iray ara. Ny mouvement Gasikara nahazo toerana 3. Ny lista isika rehetra miaraka amin'ny Andro Rajoelina nahazo toerana 20. Tontosandroany tetsy amin'ny tribunaly misanany ady amin'ny fanjakana na tribunal administratif Anosy ny fotoam-pitsarana filazana tamin'ny fomba ofisialy ireo kandida lany ho ben'ny tanàna araka ny didy sy ny lalana velona izay mametraka azy ireo ho amin'ny toerany ben'ny tanàna amin'ny fotoam-piasana mandritra ny 5 taona manaraka teto amin'ny faritany Antananarivo. Birao Fandatsam-bato 77 no nafana namoaka ny vokatra ofisialy tamin'ny fomba fiasa roa niainga tamin'ny asan'ny tafy manokana fa tsy niankina tamin'ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny seny raha ny fanamafisana izy ireo. Miantso ny voamieram-pirenena malotena misana ny fifidianana fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana mba anatsarana izy ireo ny asa amin'ny fikirakirana ny fifidianana rehetra ho avy. Manana mpalolo-tsaina maro anisany avy amin'ny fanoherana raha ny voka-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana androany. Mitaky firaisan-kinana avy amin'ny fanoherana nazona antoka ny sina fampandrosoana eto amin'ny tanàna n'Antananarivo ho ny mpalolo-tsain'ny tanàna. Raha ny tokony ho izy aloha dia zahay mpanohitra no maro anisa ohatrany tamin'ny mandat farany teo tokony ho zahay mpanohitra no maro anisa. Izay ny tenenako hoe ao anatin'ilay androm-panjakana na andron'ny tanàna conseil municipal moa zany io dia tokony hitambatra foana aloha na iza na iza eto Madagasikara zany ireo rehetra tsy volomboasary satria manjary maresindray ry zareo. Amin'ny ben'ny tanàna teo aloha moa mpanohitra maro anisa kanefa resy foana fa amin'ity zay manantena fa tsy posa ny mpanohitra ao anatin'ny androm-panjakana na andron'ny tanàna zany conseil municipal dia maro anisa ary tokony andresy zahay. Amby izay ny fampanantenana sy gobakam-bava. Mitaky fanatanterahana asy izany izay mbola tena sarotra ny hatanterahany manoloana ny olana maro lafy ihany nimpona eto an-drenivohitra ankehitriny. Ny vahoaka amin'izao fotoana izao tsy mahatoko fampanantenana tsony. Tsy tena ninina tsony izy fa ny zavatra nataonay loatra amin'izay ary toizana raha za manokana dia miady foana amin'ireny hoe mangarara amin'ny SMCD tsy nanaiky an'ireny fivarotana Antananarivo zany tsy nanaiky an'ireny hetra avo be reny mitohy foana ny anay ny tolona fa tsy hoe zao zay vao manomboka amin'ny tolona fa toizana le izy dia ohatran'izay ihany koa averina atao mazava tsara ny fomba fitantanana Antananarivo maro anisa ny mpanohitra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao misy 3e voie eto mpanohitra tena 3e voie eto Antananarivo. Marary ny vahoaka moa zany dia mampalahelo hoe faly ny mapara hoe ry zareo no mitondra kanefa ny fiainana ity tena mafy be mihitsy lasany tsy miakatra ny rano tsy misy ny jiro tapaka ny lalana mepotika efa potika indray zao dia le stage moa iny dia hitatsika ny solika daholo tsy ampiasain'ny zareo satria mitady antony maro samihafa tsy azo ekena azy zareo fa dia faly fotsiny izy hoe mitondra fa ianao entina dia mijaly foana dia anjaranay zany ny miady. Tsy nahagaga rehefa fantatry ny maro ny valim-pifidianana ben'ny tanàna ho anteto Antananarivo renivohitra. Tsy ny tena safidy-bahoaka maro no nametrana ampitantana fa niainga tamin'ny kajikajy maloto sy osika ho ny olo-pirenena. Tsy azo eritreretina araka izany isina fanovana eto fa monjana ofinofy sy fampanantenana pokaty fotsiny ihany zany raha ny fomba fiasa teo aloha sy ny fomba nentin'ny olon'ny fitondrana ny tantanana ny tanàna n'Antananarivo nandritra ny taona maro ka nampitotongana hatrany ny fiainan'ny mponina. Lasa saingan'ny niarantsindry azo lena ilay
fifidianana ofisialy zay natrehan'ny vahoaka latsaka ny fidy tany amin'ny birao mpifidianana nisy azy tsarairay avy tany dia anisan'ny mampalahelo be zany fotom-pisainana malagasy sy ny toe-tsaina malagasy hoe ahoana moa marina lasa tsy marina ary ny diso lasa marina tsy ekena angamba zany raha amina manokana satria za mifidy ny mananjo mamalagasy ahy mihitsy mahavahoaka zay nanana ny safidiky mihitsy any no fidy ary nanentana vahoaka mihitsy fidy fa saingy tototry ny tsy fahamarinana lay marina dia tsy ekentsika mantsy zany resaka fahamarinana zay tsisy fivana aloha raha fijeritra azy tsisy fivana raha oka izy mbola hitondrako zao ary tsika ohatr' zao tsisy fivana zany tsisy manantena fivana zany zany hoe izy ny mbola hitondra dia 12 taona lasa nge zay mbola vao mahary tsika tsy tafarina zany tokony tsy angina fotsiny mahaloana ny zava-misy ny olo-pirenena tompahifana fa mila mijoro ametraka ny tena fahamarinana eto amin'ny firenena tsy ho voaviravira tahaka ny seho nandritra ny fifidianana ny forsena lay fifidianana olany lay tsy safidim-bahoaka tsy manaiky an'izany zany ny vahoaka manantena kokoa zany mirahina miaraka amin'ny vahoaka ny tenanay vahoaka malagasy hiaraka masa anolotra an'izany tsy rariny zany ny takin'ny vahoaka pirenena malagasy zany dia mitaky ny reto maramila hiatritra hiaro ny tandroko ny vahoaka sy ny vozony mihitsy fa tsy hoe hiaro ny vahoaka ny tombosoa sy ny fanana mihitsy fa tsy hiaro ny eo anatin'ilay hoe fanjakana amin'izao vanim-potoana zao tsy rariny zany zay le hoe ny tombontsoa amin'ny mbahoaka ny ambony no tombontsoanao mpitondra fanjakana zany zay zany mitako mety eto amin'ity tany sy fireny ity dia mandray andraikitra ny vahoaka tsirairay azo antoka ary mora foana ny ahazoana ny fandresena raha misy ny firaisan-kina ny olo-pirenena rehetra tsy misy aizina afaka andresin'ny mazava zany hoy ny fanamafisana tsy mipetraka maro faninazy ny fitsarana eto Madagasikara fa manao kolikoly mandray baiko ary tsy mijoro amin'ny fahamarinana ho ifaniry soherinaivo pirofo ny fandavana ireo fitoriana maro tonga teo ampialatanan'izy ireo kanefa tsy nisy rirany tondroin'ity pahelalana ity ho pakankery ny firenena ny olona toy izany efa hitantsika izao fa fitsarana tsy tsara araka ny rariny sy nitsinitsiny ao Madagasikara efa hitantsika izao fa fitsarana mandray baiko fotsiny ao Madagasikara efa hitantsika izao fa fitsarana corrompu mandray vola fotsiny misolelaka rehefa avy misolelaka koa izy dia mena toerana indray avy eo zany zava-misy eo tsisy anankiray mba hiteniny namany hoe mba okareto ka za zany dia teteny aminareo anjarantsika amin'izay zao ny mandray ny fepetra rehetra ny fepetra rehetra anajanonana andreo fikambananjiolahy izay makakeriny firenentsika ireo tena hoe nalaina ankeriny ny firenena nandrasana ny valin'ny seni nandrasana ny valin'ny fitsarana mbola hiary lala ihany olona tsy nasian'ny tribunal administratif maso akory hoe mba hojerevany reto ordonnance 48 000 reto mitombona sa tsy mitombona tsy nasiany maso akory hoe tena nisana ve le PV reo PV le lazay koa hoe manome 103 643 mpifidy ho an'ny tojo navadika fotsiny ho an'ny arilala tsy nijerena zany tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fanatanterana sy ny fombafomba fifidianana rehetra natao tafiditra ao anatin'izany ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna farany teo hoy ny fanamafisana tranga maro no anamarinana izany raha tsy hiteny afa-tsy ny ordonnance izay tsy nanara-dalàna ny fomba nanaovana azy averiko ihany tsy ny ordonnance akory amin'ny maha ordonnance anazy no tsy ara-dalàna fa ny fanomezana ordonnance olona tsy miexiste ny fanomezana ordonnance olona tsy mipetraka ao amin'le fokotany akory ny fanomezana ordonnance any amin'ny hitaterana olona fa any amin'ny faritany hafa dia hifidy eo amin'ny Antananarivo renivohitra izany rehetrarehetra izany no tsy ekena tamin'iny ordonnance 48 000 38 000 isa iny ary indrindra ny hoe olona tsy nangataka satria olona tsy miexiste akory no nomena ordonnance tsy ndraray fitsarana zany avy eo
lazaina fa hoe tsy azo raisina ny fitoriny-tojo satria tsy nataony tamin'ny anarany tim tsy nataony amin'ny anarany makandida anazy zany fa amin'ny anarany tim ka maninona zany ny sasany no tsy niraisina ao anatin'ny lalàna milaza fa ny antoko afaka mitory ny kandida afaka mitory ny olona ny fidy afaka mitory fa tsy voatery hoe tsy maintsy ianona sy ianona ihany ny fanafoanana vato dia noho ny anomalie izay natao efa hita zao hitantsika iny valim-pifidianana navoaka ny CENI le 21 dia ny le 20 izy namoaka valim-pifidianana dia le 21 nipoitra le tena valim-pifidianana izahay moa nahazo an'izany valim-pifidianana zany tamin'ny herinandro lasa teo navoakako teo dia mbola tsy ndraraha ino ny fitsarana ihany zany tsy aivina fa navoaka ny fitsarana misana ny ady atao amin'ny fanjakana androany ny valim-pifidianana be ny tanàna ofisialy ho an'ny faritany Antananarivo tsy niova firy tamin'ny vokatra vonjomaika fa navoaka ny CENI ny 20 Desambra lasa teo izany ho an'ny teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy niponina Antananarivo irery no marary amin'izao fa ny malagasy iray manontolo noho izany mila ny fifanakaloza-kevitry ny hervelo rehetra ho famahana ny olana misy eto amin'ny firenena hoy i Mananjara Vitson. Maro ny marary niponina any amin'ny faritra raha tsy resaka ny vidin'ireo vokatra fanondrana izay tsy sasatry ny totongana, ny fampitehan'ireo lalana, ny fitangan'ny vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana mangany fotsiny hoy ny fanamafisana. Ny mahonena nefa dia mbola tsy mirahina ny malagasy, tsy misy mahatohitra ny fanovana tiana apetraka eto raha toka ny malagasy manerana any Madagasikara no ray tapa-kevitra amin'izany fanovana izany hoy ny fanamafisana. Matoa mafana matoa ny ray aman-dreny efa manao kabary tsy tokony atao zany hoe tsy mendrika magnano fiantsina magnano hoe aloha mihitsy fagnandriny fa ny miaramila ve ho resinareo vahoaka ny premier ministre tokony andaminy ampitandremina anareo fampitahorana zay fa zaoko anazy ny teny jiaby ary mbola milaza matoky tamin'ny androny herivelogny ny tatina anao fa zay afatagny zay nametraka ny fanohy ny fulgence ministre io de efa nlagarany tamatavy tsy miandrinareo Tananarivo zay fa napetraka anay hoe ty ministre nay fanohy ny fulgence de efa mipetraka koa miala anareo chef district fa zay mametraka reto olo reto zay tadiaviny fa raha ohatra fampiandriandre eketo atsika ary zay ty zay vao mitovy amin'ny lakagna goka izy ty le marary tsy reny Tananarivo ary reny bidon jaune jiro fa ijiro zany koa mbo marary aminay rano zany mbo marary aminay vidin-davanina tsisy raha manjary jirofo tsisy vidiny essence tsisy vidiny canelle tsisy vidiny zany ndraiky ny ray tolomanay misy olo azony raha de eke fo mivoatsotra ho azy ohatrany tsisy fitsaragna eto Madagasikara ty tsy an'olo toka. Fotoana izao anehoana firaisan-kina ho an'ny hervelona rehetra ametrahana ny tena fitiavan-tany razana mitaky fanovana goavana ny zava-misy iainan'ny malagasy ankehitriny hoy hatrany ny fanehoan-kevitra. Fotoana zao ka tsika tsy nahazo mpitondra gasiko fotoana zao efa tsy nagnara-dalagna hatramin'ny voalohany izy fa tsy ampy le paikady tsy nanekena anazy tariky président Ravary tariky etsika fotsy fa tsy zao fa efa andohalika ranombary efa fotoana zao olo fa tsy homan-kany vidin-draha jiaby mpianatra amin'le za surveillant général mpampianatra vita ny telo volagna voalohany efa misy amin'ny 12 tsy tonga mianatra amin'ny telo volagna faha mihitsy andaharagna zegny mpianatra jiaby dika zay tsy mahomby raha atao fondry ny parametre afagna mandrefy zany hatramin'ny karazan-kany hoaniny azo andrefesagna hoe mijaly ve voakatra zany fa tsy hoe mandroso itsika tsy maintsy mandroso itsika tsy maintsy mandrosoko le haniny hoaniny tsisy mandrosoko hoe lalagna tapaka jiaby tsisy mandeha. Mametra-panontaniana moa ny tenany raha toka mbola anantena fahagagana ny malagasy manoloana ireo mpitondra tsy mieritreritra afa-tsy ny fiarovan-tseza. Ny fanamafisana ny fandrahonana, ny fampitahorana, ny fanagadrana no zary lasa fomba fiasa ny fitondrana ary izany indrindra no mila fikonan-doso sy fahatongavan-tsaina ny malagasy mba hikaro-baolana anovana ny zava-misy hoy hatrany ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Raha misy olona tokony esorina voalohany eto amin'ny firenena dia ireo solom-bavam-bahoaka. Tsy mahafeny asa sy ny andraikitra mahasolom-bavam-bahoaka azy izy ireo fa mandany volam-bahoaka fotsiny hoy ny mpanaraka raharam-pirenena. Tapakandro monja ohatra no andaniana sy andinian'izy ireo ny teti-bolam-panjakana. Tsy hita taratra ny asan'ireo solom-bavam-bahoaka maro anisa ankoatra ny fitehafana sy ny fandokafana ireo mpitondra
na dia efa midangana azy ny vidim-piainana tsy misy jiro ary fa irano ny ankamaroany malagasy izay soloan'izy ireo vava ho ihany inyasa Randriamamizafy. Raha ny vahoaka menimena tsy fisiny jiro ve de mandeha ry amin'ny arabe ry izy mitako hoe fa ahonahoana ty jiro de manakorotana ve izy zany kosa raha ngatsy manakorotana zany raha ny vahoaka ve menimenina fa hoe lafo be ny vidim-piainana de lasa izy mandeha amin'ny arabe ry mitaraina de manakorotana ve izy am'zany hitaraina amin'izy zany le vahoaka io le vahoaka misy hoe solombavam-bahoaka fa le solombavam-bahoaka nge inona ny ataony eo solombavam-bahoaka mitondra loi de finance any amin'ny assemblée nationale ny gouvernement soratany eo hoe ny taux d'inflation amin'ny taona 2025 ty de 10.3% de miteka le solombavam-bahoaka de inona zany ny andrasanao ny solombavam-bahoaka raha zany tsy hainy le solombavam-bahoaka ve zany ny atao hoe taux d'inflation tsy hainy ngamba le izy tena zay marina tsy fantany de nitehakany nataony nefa nidikany taux d'inflation zany fiakaran'ny vidim-piainana tany fiakaran'ny vidim-piainanao efa 10.3 isanjato de mbola miteky ianao tany France faravana gouvernement mihitsy ny resaka loi de finance io nety Madagasikara hoentana loi de finance de mode fandindinika amin'ny commission ry de zao boky amin'ny 1000 page mahery angeny de lalam-pandrena manome anazy 30 andro meloa iny tokony voavakany tsara de misy fanadidina lalina ao fa de 2 andro 3 andro de tsangatana de tsisy fanovana de teka amin'ny rehefitrehitra de eto zany raha misy olona tokony esorina raha zahako manokana any amin'ny tany ina raha misy olona tokony esorina fa tsy mahay ny asany solombavam-bahoaka voalohany tsy hainy zalaroka ny asany misy olo tena vahoaka izy ny vahoaka menimenina fatapahan-jiro fa tsy maheno anao solombavam-bahoaka maro nisy ny teny hoe tsy rarontsony ry zareo ny gouvernement fatapahan-jiro menimenina ny olona tsy misy rano tsy maheno anao solombavam-bahoaka maro nisa zay maro nisa iaro ny vahoaka tsy maheno anazy miteny hoe or gouvernement satria andrasitry ny gouvernement nge zany or gouvernement menimenina be nge ny vahoaka amin'ny tsy fisindrano hoe menimenina ny tsy fandriam-palema ianao tsy maheno solombavam-bahoaka zany menimenina ny tsy fandriam-palema zany tsy maheno de tsy haiko nakay izy de raha misy olona tokony esorina voalohany zany tsy mahavita ny andraikiny de solombavam-bahoaka isorotany fa tsy mahavita ny andraikiny tena tsy vitandreo olona reo ny andraikiny raha milaza ireo solombavam-bahoaka fa mila saziana izay tsy mahavita ny asany dia ankoatra azy ireo dia ny filoham-pirenena sy ireo mpikambany gouvernemanta no tokony hiaran'izany voalohany satria ireo no tsy mahavita ny andraikiny ka mahatonga ny malagasy ho farany mahantra indrindra maneran-tany ho hiatrany ity mpanao politika ity zaho averiko raha misy olona esorina saziana voalohany de solombavam-bahoaka maronisa zany tsy hainy andraikiny ka tsy fantany akory ka asa taony io faharoa de raha misy esorina zany eto sy saziana de ny filohan'ny republika zany ka ny filohan'ny republika nge ny mitariky ny rehetrarehetra hoe samy menimenina zany zao eto Madagasikara tsy mandeha amin'izy le raha-pirenena izy akaiky ny filoha-pirenena izy mitariky zany ny filoha-pirenena de atsona zany le solombavam-bahoaka hoe andana zany sazio le filohan'ny republika toananareo fa tsy mahomby zany io de sazio zany le gouvernement de esoro tao fa tsy mahomby zany io ary zony zareo nge manao an'zany fa iza zany mitadiavino saziana io ny directeur sy ny directeur sy ny gouverneur sa ny maire no saziana za manontany tena misy iny iza zany le tadiavo le solombavam-bahoaka maro anisa hoe esoro de sazio zay tsy mahomby iza raha ny fimenimenona voaka am'izao fotoana zao tsy menimenina ny tsy fampiasana gouverneur zany ny eo hoe fa mampimenimenina ny olona de tsy voafeny vidim-piainana tsy voafeny tsy fandriam-pahalemana misy potika daholo ny lalana tsisy ny rano teo tapatapaka ny jiro kiza zany le saziana iza tokony andraikitra voalohany am'zany ny filohan'ny republika de gouvernement de reo zany sazio de esorotaniko fa efa ny solombavam-bahoaka nge manala an'zany amin'ny alalan'ny ampesement motion de censure azony atao zany de zany aprisiko andana zany esoro reko ankoatra izay tsy fanao ireny teny nataony generaly misotro ronono no sady filohan'ny antenimeran-dolona ireny ho hiatrany Randriamamizafy Ignace fiantsiana vahoaka ireny ary mbola tsy nisy tafika na haresy vahoaka izany maneran-tany hoy ny fanamafisana tamina korotana eran-tany tanatina firenena anankiray tsy mbola nisy tany filaminana amina resy vahoaka zany ny antony de tsotra le tany filaminana reo nge anatin'ny vahoaka any amin'ny quartier ny vahoaka any no mipetraka any fa de manjanakireo any amin'ny vahoaka any de mba mitandrana ny tenany koa izy mafy zany mibaraky zany tany Egypte fa taoko ny ala ihany eny zanary Bashar al-Assad fa taoko ny ala ihany
marobe tsy voatanisa raha ny teto Madagasikara mafy zany raha tsiraka zany sady amiral ny fon'ny république fa rehefa ataony vahoaka eny miala ihany efa nandeha teto Madagasikara nge zany hoe tsakitsaky zatorivo zany na atahoran'olo zany firesany hoe tsakitsaky zatorivo fanakay zany efa rany rehefa metriky ny vahoaka io mafy zany hoe nahodina pitopolo manodidina an'io mandradidirika ao nareo de rehefa ataony vahoaka miala ihany ka amiko zany tena miala tsiny efa tsy fanao reny nga général Richard Valmanana nao milaza hoe efa nanao école de guerre fa za mbola tsy narelo na ray tamin'ireo tafika gasy reo niady tany ivelany tany mbola tsy re koa mbola tsy nare mihitsy aho nisy ray tamin'ny miaramila gasy io tafiny malagasy io nalefa nanao mission niady tany ivelany tany any mako zany nianaprofona fianarana vita fa raha fantako de teto Madagasikara tolo hoe de retraité to izy amiko manokana zany tsy fanao reny. Mila tonga saina ny rehetra manoloana ny zavamisy dia ny fambotriana inina atao ahafahana mifeny malagasy raha tsy manova sy vonina ny anova nefa ny malagasy ka mbola iaina ao anatina fomba fitondrana toy izao dia tsy hisy antenaina eto ho iatrany ity mpanao politika ity. Mikorotana tanteraka ny rafim-piarahamonina malagasy ankehitriny. Andalam-pahaverezana ilay fiarahamonina mirindra sy milamina ny ainan'ireo olobe tany aloha. Porofon'izany ireo herisetra amin'ny endriny sy lafiny maro miseho ankehitriny. Toy ilay tranga vao roa andro izay, iray mpianakaviana iray ny fantatra fa nampiatra herisetra tamin'ny zanany vavy. Ankoatr'izay, ny trangana fanolanana etsy sy roa saika manerana ny nosy, ankoatra ireo tranga maro tsy voatanisa, izay maneho miharihary fa tena simba ny rafim-piarahamonina eto amintsika. Sy tonga ho azy ireny tranga ireny hoe ny mpahay fiarahamonina raha naneho neviny manoloana ireo rehetra ireo. Anisany aloha ny fiovana be mihitsy ny amin'ny zavatra hoentiny tsodrivotra ara-pisainana amin'izao fotoana izao zany. Raha taloha hoe fifandaminana, firindrana, fihavanana, ny katsahana ny fiarahamonina dia amin'izao fotoana izao tsy zany ny afatra hoentiny fa hoe samy ianao ihany ny tenanao ihany no matafitanao dia nefa tsy toetsoetsika zany any antsika hoe miaraka zany zao tsoka mandeha. Taloha io fomba firesaka io miteny avoaka, miteny lazaina dia mifanarakaraka amin'ny zavamisy. Amin'izao fotoana izao rehefa miresaka ny olona matetika laingana mipotra satria ilay idoka zany no zava-dehibe dia nefa ny ao anatin'izay miteraka mety hiteraka fahavoazana ho an'ilay ankilana. Rehefa miteraka fahavoazana iny dia maratra izy zany dia raha olona be dehibe ny miara-maratra apo saina dia manjary miteraka fikorontanana zany zay ao anatin'izay dia ny olona voadoana ny olona maratra matetika mahery herisetra. Ny zava-misy dia be loatra ny elanelana eo amin'ny olombelona samy olombelona. Raisiko fotsiny ny malagasy misy olona tena hoe afaka mandamy anetsiny anapitrisany isan'andro, misy olona tsy mahita tapakapoka. Izany tsy fitovinana, tsy fitovina inégalité zany dia miteraka ny andanina ny ankilana izay be fahefana loatra satria manana le hoenti-manana izy anapatra ny fahefana dia manjary miteraka herisetra zany, na herisetra ra-tsaina na herisetra mety mivantana mihitsy. Sehatra maro no mila mifanometanana ho famerenana ny fiarahamonina mirindra manaraka ny soatoavina maha-malagasy. Ao anatin'izany ny fanabeazana, ny finoana, ireo sehatra maro izay mamolavola ny olom-pirenena olom-banina. Teo amin'ny fiarahamonina malagasy tsika mandritra fiarahamonina ny zoky olona, mitangalamena, le lazaina hoe mpitarika ny amin'ny fiarahamonina. Ireny zany maneho indrindrandrindra fa misy fahatsapatena takina amin'izay olona manana fahefana rehetrarehetra na fahefana ara-drazana io na ara-pianakaviana. Dia tokony ireny olo ireny no maneho modèle na hatrany fiangonana satria fiangonana koa anisan'ny fomba anankiray ahafahana manajara ilay fiarahamonina. Dia any ho any va amin'izay rehetrarehetra afaka haingan'ilay izy misy hainga mivoy an'le fiarahamonina mirindra. Raha vao ohatra ka tsy rarahitsika fa avelao andeha amin'izao avelao andeha amin'ny fahalalana ohatra izao aleo samy ianao izay ataony raha vao tsy mifanatona. Za zany ny tolo-kevitra dia izy fanatona lehibe dia andao handrindra fiarahamonina tsika.
maika dia maika ny fanarenana izao rafim-piarahamonina amin'ny totongana izao hatrany ny fanazavana indrindra ny toe-tsaina mampiatra herisetra mahazo ny akamaroan'ny olona ankehitriny. Ambony manko ny antotanisa amin'ny fitarainana voaray eny amin'ny trano Arzoa raha nitatitra ny taona 420 nahatratra amin'ny 320 ny fitarainana voarain'ity sampandraharaha miady amin'ny herisetra ity ka ny 20 isanjato amin'ireo dia herisetra ao an-tokantrano mianjady amin'ny vehivavy avokoa. Ny lalam-piofanana fizahantany, ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny mampiofana ny politika no tena mahasarika ireo tanora amin'izao fotoana izao araka ny fanadihadiana. Ny ambom-potehanavitra ny firenena manoloana izao zava-misy izao no mahasarika ireo tanora amin'ireo sampam-pampianarana ireo. Anisan'ny fototra mampandroso an'i Madagasikara ireo sehatra ireo raha ny fanazavana. Tena mahaliana ny ankizy zao ato aminay resaka agronomia sy tourisme. Ny hitako hoe tena mahaliana ny ankizy zao ato amin'ny sehatry agro manokana dia eo amin'ilay sehatra tontolony ambanivohitra. Tena liana be ny ankizy ampandrosina ambanivohitra izay mahatonga anazy misafidy an'ilay agronomia. Fizahantany eto Madagasikara tokony ho ampandrosoana sy ny ohatran'izany hoe manana potentiel bebe kokoa Madagasikara raha amin'ny resaka fizahantany dia izay no antony iray koa hoe mahaliana ny ankizy amin'ny resaka tourisme. Raha ohatra ao anatin'ny 60 heures mety eo amin'ny 40 eo liana amin'ilay agro sy ny tourisme avokoa daholo ny ankizy. Dia raha ny tena betsaka zany dia ny mikasika ny science politique misokatra kokoa ho an'ny tsena ny asa ny science politique dia no le hoe toetra raha politika misy eto amintsika tsy dia tena n'le politika fa hoe ao ny ahitana vola mora kokoa sy angana kokoa zany izay ngamba no mahatonga andrareo hoe betsaka no liana amin'ny politika. Manodidina ny 7 hetsy ariary ka hatramin'ny 4 tapitrisa ariary ny saram-pianarana isan-taona eny amin'ireo université tsy miankina eto Antananarivo. Manomboka amin'ny 720 euro ka hatramin'ny 520 euro kosa izany ho an'ireo misafidy ny hanohy fianarana any ivelany. Izany hoe manodidina ny 430 tapitrisa ka hatramin'ny 740 tapitrisa amin'ny sandam-bola malagasy. Mazoto mihitsy ny mpianatra no mandeha mianatra ny ivelan'i Madagasikara ny antony dia efa fantatsika ihany ireo fianarana eto Madagasikara fa ny hoe makany ivelany malaza kokoa zany na ny ray aman-dreny ara dia hoe ny any ivelany no mahazo asa tsara karama rehefa miverina eto toerana na mahita asa any ivelan'i Madagasikara any ivelany any le mpianatra dia izay mampazoto amin'ny mpianatra satria izay ny ataoko hoe zato farafahakeliny izay no mandeha isan-taona dia raha ny saram-pianarana zany dia manodidina ny 2800 ka hatrany amin'ny 8500 euro isan-taona. Maro ireo maniry ny hanohy fianarana any ivelany noho ny fianarana any ampita manana ny lanjany kokoa sy mora ahitana asa tsara raha ny fanazavana hatrany. Ny écolage aloha raha eto toerana dia moramora ihany fa nahita betsaka ihany ale satria manko ny tena mahaliana anahy le makany ivelany dia somary lafolafo le izy satria ohatrany aminahy zany hitako kokoa hoe plus expérimenté le université any aminahy manokana dia izay ny tena mahaliana anahy mianatra any ivelany tena tanjona. Mbola misalasala be ahoana zany raha hoe tena hiditra amin'izay dia vola ny rehetrarehetra. Ny volana novambra tamin'ny taondasa dia nilaza ny sambotra ireo mpitrandrakarena kibon'ny tany tsy ara-dalàna ny gouvernement afrikanina tatsimo. Vokany ny afina tamban'ny tany tonga hatrany amin'ny 2 kilometatra hatrany ambany andy ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ireo mba hameloman'ny tenany sy ny ankohonany. Namoaka didy indray anefa ny fitsarana afrikanina tatsimo mba hanamorana ny amoahana ireo mpitrandrakarena kibon'ny tany ny levimbelon'ireo. Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ary dia mpitrandraka volamena sy ara-dalàna miisa 700 tao amin'ny fitrandrahana antsoina hoe mine Stilfontein 570 kilometatra miala ny Johannesburg no nanavotan'ireo mpilatsaka tsitrapo rehefa ny afina tamban'ny tany nandritry ny andro sy ny volana maro. Nisy vatana mangatsika 20 hita niaraka tamin'ireo mpitrandraka ireo.
roa arivo mahery ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ny Afrika Atsimo tsy nandohetra tamin'ny fanjakana no voasambotra nanomboka ny volana aogositra lasa teo. Tato anatin'ny 30 taona dia betsaka ireo orinasa mpitrandraka volamena no nanajanona ny fitrandrahana nataony noho ny fahitany fa tsy nahazo ny tombony intsony izany. Ireo mpiasa teo aloha tena nivon'ireny orinasa ireny anefa no nanohy ny asa fitrandrahana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ankehitriny dia nanapa-kevitra ny fitsarana ao Afrika Atsimo fa hanakatona tanteraka ireo toeram-pitrandrahan'ireo ka mila voaka avokoa ireo mpitrandraka tavela tambanin'ny tany. Niteraka fahatezerana ho an'ireo fianakavian'ireo mpitrandraka izao fanapahan-kevitra izao satria fotom-piveloman'ny fianakaviana maro izany.